Saika hamony tena itatandraza marika mazava ho azy moa fa zany no anatin'ny sain'olona rehetrarehetra rehefa mahita ity sary izay niparitaka ity mikasika an'ilay mpaminany, inona tokoa ny tena zava-misy ary inona nahatonga izy nanao an'ity zavatra ity. Mialohany hanarantsika izay moa dia abonné aloha ny chaîne-natsika toy ny mahazatra foana ary tsy miova fa mbola hiova fa tsy androany. Anisan'ny tena miparitaka moa ity sary hitantsika amin'ity vidéo ity ary tena nampametra panotaninany maro raha vantany vao nahita ity sary ny mpaminany teo aloha izay antsoina hoe Tatandraza Marika. Maro arak'izany nametra panotanina hoe hamony tena ve izy sa fanaovana tournage-ny film ity zavatra ity. Raha ohatra ka mieritreritra ny olona hoe sode hamony tena i Tatandraza Marika, rariny sy hitsiny raha toa ka hieritreritra an'izany ny olona rehetra satria efa nisy fotoana izy namoaka ny vidéo hoe disy fanantenana noho ny tsy fahatanterahany fikasana izay nataony hirotsaka hofidiana ho solombavam-bahoaka tany Bekily. Disy fanantenana moa ny tenany tamin'izany fotoana izany ary ny tenany mihitsy no nanao vidéo mitomany sy mitalao amin'ny Andriamatoa Filoha Hajaina Andry Nirina Rajoelina. Rehefa namoaka iny fahadisom-panantenana iny izy sady niteny hoe izaho dia tsy hanao politika intsony nefa tahorin'iny dia gaga ihany koa ny marina hita i Marika Tatandrazana nanao vidéo hoe mba ome asa aho ry Andriamatoa Filoha. Mazava ho azy fa tsy mahadiso ny olona rehetra rehefa mieritreritra hoe sode hamony tena i Marika Tatandraza noho ny adisom-panantenana ireny fikasany rehetra izay tsy tanteraka ireny. Ny sasany anefa dia mieritreritra hoe sode mba tournage-ny film ity, sode mba nanao film gasy ary ity Tatandraza Marika ity. Satria raha lehilahy moa dia mazava ho azy fa mpanao hatsikana zany hoe mpanao comédie ary tena comédien izany Tatandraza Marika izany, ka izany koa anisan'ny antony anankiray mahatonga olona milaza hoe sode tournage-ny film ary ity. Rehefa nivoaka moa io sary io dia mazava ho azy fa ireo pejy rehetra izay mpanara-baovao sy mpanaparitaka vaovao dia nametra panotanina hoe tena zavatra marina ve ity sa fanadalana ny saim-bahoaka. Ao ihany koa moa misy olona mieritreritra fa hoe izany Marika Tatandraza izany dia voakarama hanao ireny fihetsika rehetra izay ataony reny ary tena misy ambadika ity raha lehilahy ity manao ireny zavatra ireny. Tsy adala akory izy fa mahavita manarisaina ary mahavita mivakotra fanahy ihany koa, ka nohon' izany dia sode mba misy ambadika ity zavatra ataony ity, milaza azy ho mpaminany ity hoy ireo zay maneho hevitra sy ny pejy rehetra izay mpanaparitaka ny vaovao misy eto a Madagasikara. Ka nohon' izany dia manjavozavo tanteraka ny zavatra ao an-tsainy ireo mpanara-baovao ary tena mbola mipetraka ny barengo amin'ny olona rehetra sy malagasy rehetra izay mpanaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena mikasika an'ity zoky Tatandraza Marika ity hoe inona ny tena zava-misy ary iza ambadika an'ity zoky ity, inona marina ny tena zava-miseho. Sode mba marina ary ity izy laza amony tena ity satria ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Marika Tatandraza dia niteny hoe saika hamony tena i Tatandraza Marika fa nosakanany ilay olona na hoe vehivavy hitantsika amin'ny sary io nanakana azy mba tsy hamony tena nandrombaka iny basy izay aminony tena iny. Noho nyty zavatra ity moa dia tsy de ahitana olona malahelo loatra rehefa mamoaka ny fanehoan-kevitra tamin'ity sarin'ny Tatandraza Marika ity ary be de be ny nanao ny fanehoan-kevitra hoe mba mampamangy kely any amin'ny Jesosy Kristy ary veloma any amin'ny ray. Ianao moa dia tsy vaovao aminao izany fahafatesana izany ary mino zato isan-jato hafa rehefa maty ianao dia tsy maintsy hiverina indray satria fantatrao tsara ny sekren'ny lanitra, fantatrao tsara ny tsiambaratelo ny zava-miafina any amin'iny fahafatesana iny ka rariny raha toa ka mpaminany toanao hamony tena. Nohon' izany dia isaorana manokana ny fitondram-panjakana izay taretin'ny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina sy ny Premier Ministre Tsain Christian hoy ireo zay maneho ny hevitra. Ankamaroan'olona izay maneho hevitra mikasika an'ity moa dia tohitoy izany daholo ohatrany hoe maneso sy manala izany fa ny tena zava-misy sy zava-marina mikasika an'ity zoky ity tena tsy fantatra satria ny zoky koa ohatrany hoe tsy matimatotra izay. Ka hoy aho hoe rehefa mankany an-danitra ianao ry Andriamatoa Tatandraza Marika dia aza adino ny afatra n'olona rehetra izay mandeha amin'ny Jesosy Kristy sy mandeha amin'ny ilay nahary lanitra sy ny tany hoe mampamangy any amin'ny ray ary mampamangy amin'ny Jesosy Kristy, veloma ampitao aminy ny hafatra n'olona rehetra fa ny malagasy dia tia any Jesosy ary mbola miandrandra any Jesosy koa dia aza adinona izay zavatra izay ry Marika Tatandraza raha toa ka tena lasa marina ianao. Fa ny zava-misy moa dia tsy maintsy ho arantsika ary ny tena zavatra marina dia tsy maintsy ho zarentsika eto fa
tena mbola tsy fantatra hoe inona ny zava-miseho toronazon'ny film ve sa tena saika amony tena marina noho ny vokatra ny fahadisom-panantenana na hoe hasarotan'ny fiainana ka nahatonga izy nanao ity zavatra ity. Fa ny tena mahagaga sy mahatalanjona ihany koa rehefa namoaka ity sary ity imarika tatandrazana dia zarany ireo pitsikera ary tena zarany ireo mpanositra aza nisy zavatra toy ity mba hanomezantsiny ny fitondram-panjakana ary mba hanesona ny fitondram-panjakana izay taritiny Andry Rajoelina satria mieritreritra mantsy ireo olona izay mamoaka hevitra ao ary hita amin'ny fanehoan-kevitrin'izy ireo hoe rariny kosa raha toa ka amony tena izoky tatandrazamarika satria nodakany filoha Andry Rajoelina mivavafo izy nanantena ho lasa depute mafy nanantena ho lany depute fatratra nefa tamin'ny ora farany dia voadaka sy voatsipaka nohon' zany dia rariny zaran'izy ireo aza misy zavatra toy ity mba entina andatsana ireo olona izay pomba ny fitondrana ankehitriny sy ireo olona izay miaro mafy any fitondrana izay taritiny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina nefa mety adalany marika tatandrazana na sekosekony marika tatandrazana ity zavatra ity fa tsy maintsy ampifandraisin'izy ireo amin'ny fitondrana foana. Tatandraza ve ny manao ny ataony ka ny fitondram-panjakana no omenatsiny ary ny fitondram-panjakana no voatomtomina nefa imarika tatandraza nanao ny zavadrehetra ireo dia mety tsy nangataka alalana tamin'ny filoham-pirenena akory na izy tamin'ny voalohany aza nanao io mpaminany nanao io natika nitsangana io mety tsy teo Andry Rajoelina ary tsy fanaraka tamin'izany Andry Rajoelina izany ankehitriny moa rehefa tonga malaza ilay mpanakanto ary mety tsy Andry Rajoelina niraka azy latsaka iny kandida ho filoham-pirenena iny ka ampifandraisina amin'ny andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina sakotra ka tena sakotra ny mandinika zavatra atan'olona toy ireto. Ny fanehoan-kevitran'olona sasany koa izay tena nampihome sy nampitsikekany hoe marika tatandraza ny tena zavatra marina amin'ny ozoky io dia izy impito maty ary henatra be io fahafatesana io amin'ny ireo manana karazana izany kanefa tsy hainy ataony hiafina ka nanao sarisary mpaminany izy ary nanao sarisary nahita any Jesosy Kristy izy mba tsy hampalaza tanteraka hoe nifoha tamin'ny maty izy ary efa natindray izy mbola nilaza hoe nandeha nitsidika kely tany amin'ny paradisa ankehitriny moa imarika tatandraza dia tsy zakany intsony lay efa maty matetika io ka hamony tena izy ka izany no tena zava-marina sy zava-misy amin'ny ity zoky ity hoy ireo izay maneho ny hevitra. Fanehoan-kevitra moa izany tsy voatery tsy maintsy marina ary tsy voatery hoe ho zavatra marina izay fa ny ao anatin'ny tambajotra dia manala ary samy miteny izay zavatra ao ampony sy ny zavatra izay takatra ny sainy fa tsy hay ny tena marina mikasika an'ity zoky ity. Eo andala mpitadiavana ny marina isika ary eo andala mpahitana ny marina rehefa hitantsika ny marina dia tsy maintsy zarentsika ato foana koa dia apetraka tsika hatremo ny resaka mikasika an'izay marika tatandraza izay ary mbola hitovizantsika amin'ny manaraka satria anisan'ny tena mafana moa ity sary nivoaka ity raha ohatra ka toronazon'ny film izy dia mbola holazaintsika eto ihany ary raha ohatra ka tena saika hamony tena marina izy dia hilazaintsika eto ihany koa fa andrasantsika ny tena vaovao marina sy vaovao marim-pototra. Zay koa ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ny hanaraka ny video manaraka ho dia fa sao dia ianareo koa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao gaby oie tsao tsao.